Anio alakamisy voalohan'ny volana aogositra taona 2024 hibanzinana ny lohahevitra hoe mampahery ny fanamasina ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra araintsika. Amen. Ho fiderana sosorana an'Andriamanitra ry havana dia ho vakitsika eo am-pitsanganana ny Salamo 17:10 iary hitsangana sika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miderahan Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Iara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Midera sy mankalaza anao izay Andriamanitra. Andriamanitra tokana pahary sy mpamorona. Mendrika ho membonahitra satria ny voninahitra dia fanao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Misaotra ny amin'i Jesosy Kristy izay antoko ny fifandraisanay aminao ka nahatonga anay ho zanakao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny nanomezanao anay izao maraim-baovao izao indray. Mamindrafo aminay anefa Andriamanitra fa fantatrao sy miharihary eo anatrehanao izahay. Diovy izahay ho afa-keloko ary sasao afa-pahotana. Angatanay ianao fanamasina mba hiasa ao anatinay, hanananay fifantohana mandritra ny fotoana izay anomponay ianao, ka hahafahanay manome voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao mandrakariva izay fa mbola miteny sy miresaka aminay ianao amin'ny alalan'ny soratra masina. Ho teny velona mitondra ainao anay anie ny teninao, ko ny fanahinao anie hanazava ny teninao, ahatakarana izay tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iara-maki ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika eo mofinahy anio epistilo an'ny Hebreo. Hebreo 12:12 ka hatramin'ny 17:10. Hebreo 12:12 ka hatramin'ny 17:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitan'ny Tompo. Ary mitandrema tsara fandrao hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao hisy fakamangidy mitsimoka ampikorontana ka ho voaloto ny maro, fandrao hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra amin'ny fizikiny, azahoany hanina indraimbava, fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tahandovany fitahiana izy dia nilavina, fa tsy nahita izay bebahany izy na dia nitady fantatra tamin'ny ranomaso azy. Amen. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mamangy antsika fiangonana ry havana ao anatin'izao fotoana ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izao ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Araka ny efa nivakiany ny mpiara-miasa teo dia ny Hebreo 12:12 andiny 14:10 hatramin'ny 17:10 no anjara mofinainantsika amin'ity anio ity. Amin'izany no hanivozantsika afatra ny fanandrify indrindra amin'ny asa fototra ny fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara. Taratasy misokatra ho an'ny jiosy kristianina ary taratasy miafina na tsy miseho nataon'ny mpanoratra. Ity taratasy ity tsy mitonona anarana ny mpanoratra, ampaherezana indrindra ny jiosy kristianina izay tony tamin'ny fiangonana voalohany dia niara ny fanenjehana koa ary mila iraviravin-tanana sy ho kivy. Eo amin'ny 12:1 hatramin'ny 7 no ampaherezana ny fiangonana ny amin'ny hoe malona ny fanenjehana dia esory izay rehetra mitambesatra ny ota malaky mahazo fa banjino Kristy ilay efa niaritra ho antsika. Eto amin'izao andiny ny anjara mofinainantsika izao
dia fampatsahivana vitsivitsy ny amin'ny fijoroan'ny kristianina, ny mahizy azy ny kristianina ary izay tokony hiveloman'ny kristianina. Eo amin'ny andininy 470 ry havana dia hitantsika ny sotoavina anankiroa izay mamaritra ny maha-kristianina, ny fihavanana sy ny fahamasinana. Izany hoe ny fifankatiavana sy ny fanokana tena manontolo ho an'Andriamanitra. Lohevitra misokatra ho antsika fiangonana moa dia ny hoe manamasina ny tenany ny mpino. Sotoavina anankiroa andraindraina amin'ny fiangonana amintsika mpino sy ny mpitoro ny filazantsara, ny fihavanana sy ny fahamasinana. Ary maro tsara fa rehefa mijoro aminareo fihavanana sy fahamasinana reo isika dia efa isanjatony betsaka ny fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara izany. Ataovy hoe mifanohitra amin'izay ka misy fiangonana miady an-trano nefa mandeha mivoaka mitoro ny filazantsara, tsy mahavanona ny asa zany. Ataovy hoe misy fiangonana manao tsintsina ny fahamasinana sy ny fanokana tena ho an'Andriamanitra nefa mandeha mitoro ny filazantsara, tsy izy zany. Toetra fototra andrandraina mpitoro ny filazantsara ny fandalana ny fifankatiavana, fanaovana ho zava-dehibe ny fahamasinana, fanokana tena ho an'Andriamanitra. Araka ny nambara teo dia miantoka ny isanjatony betsaka amin'ny fahombiazana amin'ny fitoriana ny filazantsara zany. Fa azo lazaina koa ny hoe rehefa miainan'ireo ny fiangonana dia atao hoe ampy izay. Efa betsaka ny teny hoe anaraka anareo koa zahay fa fantatray fa ao aminareo tokoa Andriamanitra. Fa amin'ireto andininy vitsivitsy reto ry havana, ny andininy 10 hatramin'ny 17 dia azontsika andoharana 4 entina mandritra ny fitoriana ny filazantsara na ny fanaovana tafika masina. Ary satria taratasy ny sokatra ho an'ny kristianina, ho an'ny hebreo kristianina ity taratasy ity dia azo lazaina hoe 4 entina mpitoro ny filazantsara manao tafika masina anatiny no voizina eto amin'ireto andininy vitsivitsy reto. Voalohany, fitoriana filazantsara na tafika masina anatiny dia ilazana 4 manao hoe aza miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay no 4 voalohany, fitoriana filazantsara, fanaovana tafika masina. Ny 4 faharoa, raha anao tafika masina anatiny, manoratra ho an'ny kristianina hebreo ny mpanohatra ny epistily. Ny 4 faharoa dia ny hoe aza midy ny finoana. Ary ny 4 fahatelo amin'ny fitoriana filazantsara na tafika masina anatiny dia ny hoe aza diso fanapahan-kevitra. Ny voalohany, aza miala amin'ny fahasoavana. Tena ilaina ary ampy ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no fahasoavana. Ny foto-dresaka amin'ny fitoriana ny filazantsara dia ny fanambarana fa ny famonjen'Andriamanitra dia fahasoavana. Ny famonjen'Andriamanitra ny mpanota, ireo nanao ratsy ka tokony ho very sy elohina mandrakizay, ho faty mandrakizay, dia fahasoavana. Famonjena natao tamin'ny fahasoavana. Izany hoe fanomezana lafo vidy dia ny zanany lahy tokana, fanomezana lafo vidy ny rahan'i Kristy tsy tokony ho antsika akory kanefa natolo maimaim-poana ho fanafahana antsika amin'ny fahotana, ho fanadiovana antsika amin'ny heloka malaky mahazo antsika. Tena fahasoavana, fanomezana sarobidy, tsy sahaza sy anao mpanota kanefa dia natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy nandazaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena. Izay ilay fahasoavana, fanomezana sarobidy,
famonjena ny mpanota. Vanim-potoana mampahery vaika ny fakapanahy ryhavana, ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Ny fakapanahy satria aolana ny filazantsara ovaovaina ka manodoka antsika kristianina. Toa milaza hoe i Jesosy Kristy vomy teo amin'ny hazo fijaliana dia ampina zavatra hafa mba hiantoka ny famonjena. Fa ankilan'izay kotsy hoe aolana ny filazantsara izay toriana anoana, fa toerina mihitsy ankitsirano ny filazantsara ka lazaina hoe tsy ilaina izany Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izany. Aza miala amin'ny fahasoavana. Ilaina ary tena ampy tsy mila ampiana i Jesosy Kristy miantoka ny famonjena zato isan-jato ary maimaim-poana ho an'ny mpanota izay mibebaka. Izany no filazantsara. Tsy hoe tsy ilaina ny hazo fijaliana, tsy hoe Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana mbola ampiana zavatra hafa, tsia. Aza miala amin'ny fahasoavana. Ampy atsika i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty hiantoka ny famonjenantsika. Hafatry ny tafika masina voalohany hotoritsika ao anatin'ny fiangonana toy izay nanoratana tamin'ny kristianina Hebreo dia ny hoe aza miala amin'ny fahasoavana. Tena ilaina fa tsy azo ialana ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Tsy azo ampiana na analana izany fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany hiantoka ny famonjena an'izao tontolo izao. Ny hafatra faharoa ny fitoriana ny filazantsara tafika masina anatiny dia ny hoe aza amidy ny finoana. Esau dia matika ny kely ka nivarotra ny fitahiana nomena azy. Raha mamadika ny baiboly isika, manokatra ny baibolitsika eo amin'ny Genesis 5:20, ny 7:20 hatramin'ny 4:30, dia mitantara indrindra ilay nivarotany Esau ny fizikiny tamin'ny Jakoba zandriny kambana taminy ireo andiny tsoratra masindreo. Zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary nandro hanina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha Esau kareraka. Dia hoy Esau tamin'ny Jakoba, mba hanome zaho hoaniko ny mena dia io mena io fareraka ao. Izany nanaovana anarany hoe Edoma. Fa hoy Jakoba, amidio amiko ary aloha ny fizikinao. Dia ho kosa Esau, indro fatianao ka maso inona izay fizikina. Ary hoy Jakoba, mianiana ary amiko ianao aloha. Dia nianina taminy izy ka dia namidiny tamin'ny Jakoba ny fizikiny. Ary Jakoba nanome any Esau mofo sy voanemba masaka, dia nihinana sy nisotro izy ary niainga ka lasa nandeha. Izany no nanamavony Esau ny fizikiny. Izay ilay tantaran'ny fivarotana, ny fitahiam-panahy. Ary nadika eto hoe rehefa mitory ny filazantsara ka manao tafika masina anatiny sika dia voizo ary ambarao mazava. Ity nataony Esau ity, nivarotra ny fizikiny no ho ny anohanana sy ny arerahana. Dia hoy isika hoe nga misy izany. Tsika ihany no mamaly, tena misy. Anankiray amin'izay malaky mavony fiangonana na isika mpino tsirairay havana dia ny tsy faharetana manoloana ny rendrarendra n'izao tontolo izao, manoloana ny arenan'ny tany ary ny tsy fahaiza miaritra amin'ny fahoriana ateraky ny fijoroana ho kristianina. Tsy maintsy mifekibo ianao satria tsy afaka hangalatra na hanao kolikoly dahalo ambony latabatra ka denona. Tsy mba manana tahaka ny fananan'ny olona mahatsiriritra ny betsaka. Tsy maintsy miditra amin'izany ianao. Dia izay ilay fivarotana ny fizikina. Sy moa dia mahitsy be ny hoe aleo aho hivadika antokom-pivavahana hafa, anary ny finoana kristianina, ka amidy koa ny maha kristianina dia andeha hisaron-doha.
misy zany ankehitriny ry havana malala rehetra amin'ny tompo na amin'ny fiainantsika andavanandro mielina sy antserika aza dia indraindray isika mivarotra ny fizika itsika andeha aloha hitady vola fa avelo eo ny fanompoana an'Andriamanitra hitady sakafo aloha fa tsy hivavaka rendrarendra aloha vao fanompoana misy ny fety tao mahalinanao any Antsonjombe dia ilozanao ny fanompoana tia am-piangonana fivarotana fizikiny zany ry havana ary izany no ilana ny tafika masina anatiny hitondrana afatra faharomana hoe azamidy ny finoana azamidy ny finoana ka ampatsahivina fa ny fahoriana izay tsy maintsy aretantsika ankehitriny dia tsy azo hoarina amin'ny voninahitra mavesatra izay miandrantsika any amparany hoy ny bokin'ny Romanina 9 ampatsahivina ao anatin'izany koa ny tenin'ny Jesosy Tompo manao hoe inona moa ny sy ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy izany dia tafika masina tokony atao mahery vaika ao anatin'ny fiangonana amintsika samy kristianina ankehitriny satria maro ny olona voataonany rendrarendra sy ny fitadiavana ka tonga amin'ny ataony Esau reraka dia mivarotra ny fitahiana torino hoe azamidy ny finoana ny afatra fahatelo ho an'ny tafika masina anatiny raha manoratra ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo dia te ilazany hoe azadiso fanapahan-kevitra rehefa manohy ny tantaran'ny Esau isika ao amin'ny Genesis 7:20 kosa indray ny 9:30 hatramin'ny 40 dia hita ao anatin'izany fa tena fanapahan-kevitra diso tsy azo niverenana intsony ilay fivarotana ny fizikiny santionany amin'ny fanambarana fanenenana ataony Esau ny 7:30 sy ny 9:30 valiteny indray ny teny hoe amin'ny anaran'ny tompo dia namaly Isaka ka nanao tamin'ny Esau hoe indro efa nataoko ho tomponao izy ary ny rahalahiny rehetra no omeko mpanompony ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy koa inona indray no ataoko aminao anaka ary hoy Esau tamin'indrainy tsodrano ray ihany va no anao rikaky mba tsofy rano re aho dia izaho koa rikaky eo ary Esau dia nalanatra ny feony ny tomany rehefa kitsika ny 9:30 hatramin'ny 40 dia mahita fanenenana fitomaniana tena nitomany teny Esau satria tsodrano tokana ihany no azo ny Isaka omena tsy misy fitahiam-panahy omena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy tsy nisy tsodrano azo natolotra afa-tsy ho an'i Jakoba ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo ihany no manambarany hoe izay ny hempotra dia nanombo indray an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka tsy mahazo famelan-kely koa intsony izay ilay fanapahan-kevitra diso mety mahavoa antsika kristianina efa nino isika fa nivaroto antsika ny finoana dia isangisangy isika ka ny hoe iverina indray asika ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo tsy misy olona hanombo indray an'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana rehefa manohy ny famakina ny soratra masina moa isika dia mahita hoe ay malemy fanahy ihany Andriamanitra ay malemy fanahy ihany Andriamanitra ao amin'ny 9 manomboka amin'ny 4 hatrany amin'ny 9 ihany tsy mba tsy marina izy ka nadino ny asa nataontsika fa eto dia mampitandrina ny hoe tandremo misy fanapahan-kevitra no raisika mety tsy azo iverenana intsony tahaka ny an'i Esau ny varotra ny fizikiny indray mandeha ihany ny tsodrano ho amin'ny fizikina indray mandeha monja i Jesosy no naterina ho fanatitra teo amin'ny hazo fijaliana ifampatsiarony amin'izany isika raha manao ny atao hoe tafika masina anatiny indray mandeha ihany i Jesosy no maty teo amin'ny hazo fijaliana aza mamazivazy ny fahavoizan-tenan'i Kristy torino hoe aza diso
fanapahakevitra. Ry havana malala, iazakazaka amin'ny fitoriana ny filazantsara isika, tandrovy ny fifankatsiavana sy ny fanokana tena ho an'Andriamanitra. Indreo ny afatra anankitelo izay ampianarina antsika ary ho ampianarintsika ny afa-koa ny hoe aza miala amin'ny fahasoavana, aza midy ny finoana, tandremo diso fanapahakevitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra Tompony amin'ny teninao mampahery anay mba hanaja tsara ny fifankatsiavana, fihavanana ary kiry amin'izay anokananay tena, anamasinanay tena ho anao, mialoha ny joronay ho mpitory ny filazantsara, tsy anangam-pahavalona iza na izy izahay, ary anaisitra izay rehetra masirasira eo amin'ny tenanay no ny fahasoavanao dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Eny tsy vitan'ny herin'ny tenanay ny mihavana, ny mamela heloka, ny manamasitena, fa efa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany ary fianarana ho anay. Meo anay reny fanahy masina mba hanananay ireo toetra fifankatsiavana sy fahamasinana, ampahomby ny filazantsara izay toriany ny fiangonana. Omeo anay koa ny fanahy masina hanananay zotom-po sy fahasahiana, hanambara indray amin'ireo havanay kristianina mpiara-mivavaka, tsy hiala amin'ny fahasoavana, tsy hivarotra ny finoana ary tsy ho diso fanapahakevitra. Dia mametraka ny fiainan'ny fiangonana sy ny asa fijoroan'ny vavolombelona eo ambany fahasoavanao izahay. Mametraka ny fiainan'ny fiangonana sy ny asa fanompony eo ambany tanamairinao izahay. Mametraka ny mpiara-mivavaka eo ambany famindramponao izahay. Mametraka ny fiainanay eo ambany tanam-pahasoavanao koa izahay, dia ny amin'ny fanorantenanay tsiraray avy, ny amin'ny fahasalamanay, ny amin'ny ankonanay, ny amin'ny asa mandrara fivelomanay, ny amin'ny fianaranay, ny amin'izay rehetra mombanay tsy miafina aminao. Ary tonononay eo aminao ny firenenay, ao ireo savorivory samihafa teraky ny tsy fanjarian'ny fiainana ara-tsosialy ny fiarahamonina. Amin'ireny tompo dia marino ny teninao, fa andrian'ny fiadanana ianao, ka hidiro an-tsehatra ny fiainam-pirenenay. Betsaka ny zavatra tianay angatahana aminao, mivavaka manokana izahay ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara sahan'ny FJKM, ny azakazaka masina isa tokony avy, ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny synodam-paharitany larana fahafito izay anjara nomena ny synodam-paharitany Antananarivo andrefana, ary anananay ny lafiny amin'izany. Mivavaka koa izahay ny amin'ny asa fitoriana atao any amin'ny lalam-pirenena faharoa, fantatrao ny zavatra rehetra, ary dia matoky izahay fa manana ny hevitra hiverana ny asanao Andriamanitra ianao ny amin'ireny. Ankehitriny farananay ny vavakay amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny izay anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ny jodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.